Kazakaza daholo raha ndravitraka tamin'ny 5 tsy lasa ratsy fanahy mihitsy fa ohatrany hoe ny olombelona manosika an'lisanao lasa méchant. Nisy olombelona izany dia efa message taminao hoe mba manao fa firaritsoa kely amin'ny vidéo alefan'zareo amin'ny télé. Dia tamin'ity taon'ity rery somary miavaka kely ny firaritsoako satria tsy firaritsoa rery nataoko fa hono izy hoe engane mba azo azy zavatra rehetra sahaza ny olombelona tsirairay avy ny olombelona tsirairay avy. Iteny gasy tsika androa fa misy olombelona tsy mendrika anazy mihitsy ny ahasoa amin'ny fiainana. Dia engane inspirako tafanoratra an'ireo firarin-dratsy rehetrarehetra an'ireo olombelona somary mahasososotra ny fiainako tamin'ny 5 satria mihitsy zavatra tenen'lisany aza mamaly ny ratsy ny raha. Izany hoe mampatonga anareo boka amin'ny fiainana. Niany irariko amin'ireny olombelona nanao ratsy anahy tamin'ny 5 reny engane ka rehefa le manidy fermeture iny izy dia hitalisany le misy le boana hoditra kely mikoinsa amin'le fermeture. Engane ka reny olona manao ratsy reny aho sendra le mandeha makadosy any ivelan'ny tokotany dia adino ny servieta. Dia nefa izy raha iantso olona mba hanatero servieta iantso amin'ny telefona, ny telefona nadino anaty paosy patalohany dia le patalohany adino eo amin'ny tongo-pandrinany ao amin'ny efitranony. Afaka miogaoga izy atero aty le servieta satria ny maliny iny izy avy nalana kampotenda. Engane ka amin'le fotoana anaovana le lobaka fotsifotsy iny mihitsy izy ny tonga ny inspirako ny dia hihinana frites ketchup. Engane ka amin'le faty milahatra bus be iny izy ny andro aviorana dia tonga eo amin'ny torony mihitsy fiain'le bus. Engane ka sendra le série tena kafiziny indrindra eto ambonin'ny tany mihitsy izy le tena hoe tafiditra lalina mihitsy dia tsy mieritreritra ny amoaka saison 4 le pro satria maty antoka tamin'le saison 3. Marary endo tsara amin'ity 9 ray manontolo ity. Engane ka amin'le fotoana tena nahafapo anazy be iny ny laokany le matsiro be iny mihitsy ny izy ny karakara anazy tamin'ny fony sy fitiavany ray manontolo mihitsy ny amin'io mbola lafo be ohatra hoe vorontsoloza dia izy le anampy siriny mirotsaka ao daholo le ray boaty satria tsy nisarona tsara le bocal. Engane ka sendra le câble tatahina kely iny tsy maintsy ilaina pince position tokana monja vao afaka micharge le telefona. Efa nangalany adiny roa ny alina niny chargena le telefona mifoy izy maraina 2%. Iny ny andeha hoentina miasa tapaka ny jiro tapaka andro maraina tontolo izy tsy manana power bank. Engane ka sendra le seza strapotin kely sy lakazo kely iny amin'le fotoana misy vai ny fitombenana. Engane ka misy an'le fotoana tsy maintsy ilaina amin'le fo maraina be iny satria misy zavatra important be mihitsy izy ny maraina iny dia ny alina tontolo izy tsy mahita tory satria nieritreritra le zavatra nahamenatra be nataony tamin'ny 2007. Badibadika alina tontolo izy mieritreritra niny tsy tafatory izy raha tsy amin'ny 4 maraina nefa izy mila mifoha amin'ny 5. Engane ka izy filana jirama ho tapaka iny andoharany fotsiny amin'ny lisany eny. Misy olona tsy tiako fotsiny eny tadidiko be tapaka ny zavatra nataony. Engane ka ao anaty bus. Engane ka tafapetraka eo anelanenan'le lehilahy mantsina helika be sy le vehivavy mpanao grossiste na resaka trondro maina gogo reny. Engane ka sendra le serveur midororo be iny amin'le fotoana tena farak'izay manona be iny mihitsiny dia miandry sakafo atsasakadiny adiny ray sasany farany manontany fa ahoana ihany ny commande ray dia hono izy le serveur hoe fa ganisan'izany. Engane mamany ka anisan'le tia sosety be reny ny efatra isan-kerinandro ny sosety lokandrareo sosety amin'ny sira tsisy hena. Tsy hoe resaka tsy fananana filinina tsotra izao fotsiny sosety roa sosety saosy fa tsisy voatabia sy tongolo sosety voanjo lasary sosety atao laoka. Engane ka rehefa mandeha gargote dia sendra le latabatra amin'ny grilalila tsy maintsy tohanana dia sendra le gargote tsy mamerony daso. Dia engane sendra amin'le laoka farak'izay tena tiany indrindra izy misy afta lelany. Engane mandaly ao amin'ny fil d'actualité any foana ny momba ana ray manontolo isan'andro dia na bloquer ary ny compte bloquer ary ny page koa dia misy an'le compte be dia be sy le page reny mizara ny sarika dia mahita na foana izy isan'andro. Engane antsika menakavy mba sendra n'izay zavatra sahaza antsika na tsara na ratsy. Veloma. Taxi Bétane arrive à Tanomène. Après les fêtes, il est temps de reprendre les bonnes habitudes du bon sens. Sur votre le piston fait jusqu'au bout de la nuit, samedi 10 janvier 2016. Janvier 2026, Taxi Bétane arrive à Tanomène. Ramène ta team et recharge ton énergie. Remets-toi les grooves là où il doit et remets le groove là où il doit être. Pack tu groove, c'est là que tout recommence.